Shalom, 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 shalom. Abi, Chaim, Ishai, sy ny fianakaviana rehetra ao ambony shalom, shalom. Zareo manaraka ao amin'ny Facebook, Abi, Chaim, shalom, shalom. Shalom, shalom. Mety azoko fananao shalom, shalom zay fa le micro angambany zatra afaka atao an'le fataontsika le mandefa message vocal raha ohatra ka misy olana le micro. Shalom, shalom koa ho an'izay manaraka ao amin'ny Facebook sy YouTube aussi izay koa le notre chaîne. Anohy zany tsika ny fampianarana fianarana moa zany fa tsy fampianarana fianarana ny Sha'arei Kedusha Rabbi Chaim Vital eto amin'ny cours fahavalo raha tsy diso vetivety raha tsy diso cours fahavalo vetivety ye zay zany tsika anohy mijanona tsika tamin'ny ilay élément antsoina hoe esh na afo alohany anomboka fantatro fa misy olana kely le micro fa antaniko ihany satria Rabbi Chaim Ishai sy ny fianakaviana rehetra no ao zao eto moa zao inona no hitantsika tamin'ny farany rezatasiny na afaka manoratra commentaire na manao an'le ohatran'ny fataontsika le fataonareo moa zany le hoe mandefa vocal ary ato amin'ny izy moa messenger dia enoko ilotsika moa zany rezatasiny hitako atao message hoe ny hitantsika farany dia ny zanaky ny kaasy dia inavy ary ny toldot na ny taranaka ny zanaka ny toetra ratsy antsoina hoe kaasy na ny fahatizerana misy anankitelo izy ireo dia voalohany hoe ny perfectionniste misy hoe amin'ny toetra zay hoe tsy maintsy amin'ny zavatra ao anatin'ny eritserika ao anatin'ny saiko no tanteraka dia na dia ao anatin'ny saina ary izy dia efa injana be aminy tsy manaiky ny zavatra hoe mety mbola tsara ihany zavatra rehetra ataony zay taranaka na vokatry ny gaava na fiheboheboana sy kaasy satria hitantsika fa ny gaava sy ny kaasy ny zavatra ray ihany dia ny tsy manana onona zay koa zay le toldot anaky faharoa dia inona ny fahatelo dia anatin'le hoe tsy manala olona le olona le moa zany le olona mametraka ny tenany ao ambonin'ny be sy ny maro ny mpiara-belinany ary satria ny hevitra zany ao anatin'ny eritserika zany hoe izy no ambony ary tokony omena aja tokony omena voninahitra dia zay koa ilay resantsika hoe io zavatra io anisan'ny inona moa io zavatra zay le hoe gaava na kaasy na ny toetra antsoina hoe fiheboheboana sy ny fahatezerana zay zavatra anankiray ihany io no miandry ary inona moa zany miandry any olona anankiray izay apetraka hoe hitondra na hitantana satria
iny a raha vao misy olona anankiray zany naka tafiditra amin'izay toerana zay hoe lasa ohatra hoe mpitondra fianakaviana, voalohany indrindra miray fianakaviana, mpitondra fianakaviana satria ao an-tokantrano no manomboka ilay izy na mitantana ny ny ohatrany hoe eo amin'ny lapan'ny tanàna ohatra, dia mitantana koa avy eo ny resaka hoe communauté, mitantana ihany koa raha vao misy hoe fitantana zany na hoe fitondrana dia ny zavatra teny tandremana amin'izay fotoana izay no antsoina hoe gavasy ny gasy satria io no miandry io zany no ohatrany hoe épreuve, sedra miandry an'io olona anankiray ohatran'izay. Izay no mahatonga ny hoe tia no ito toetra ratsy antsoina hoe avana gasy na fiboiboina sy ny fahatezerana dia zavatra farany izy ny voalohany indrindra amin'ny toetra ratsy rehetra fantatsika. Anankiefatra ilay izy. Hitantsika androany zany ny telo manaraka. Shalom shalom, Arabanit, Marita, Jeffers. Shalom shalom. Dia alohan'izay koa asika resaka an'ilay hoe iny koa ny differentiate ato a. Ilay hoe teo miamboninaitra zay ilay resantsika teo dia maka ala olona ny farany. Zay ilay izy moa zany. Dia inona koa hitantsika tamin'ny farany teo ankoatran'izay raha resy fantadidy. Talohantsika niresaka an'ireo toetra ratsy ireo a, inona no hitantsika koa? Misy zavatra nitenenina Benjamin Vital, mila fantarina ilay concept iny hoe misy zavatra tratranao vita ilay dingana dia mahazo indray ianao dingana anankiray hafa antsoina hoe roa. Ahoana fandehan'izay tsy haiko na afaka hazavain'ny Benjamin na ny olona izay mahalala azy. Maka fotoana isika satria eto isika tonga amin'ny toerana hoe ny fototra episode ao amin'ny tsiambaratelon'ny fianarana ny antsoina hoe toetra ratsy sy toetra tsara. Eto amin'ity chapitre ity Benjamin Vital no mamoaka ny antsoina hoe concept rehetrarehetra ao ambadika an'ilay izy. Rehefa avy eo izy mandeha amin'ny atsipirihana indray dia raha ohatra zany tsy te hanohy ny fianarana ity boky ity dia tsy maintsy fantatra tsara mihitsy reto concept reto. Rehetrarehetra izay nataontsika hatramin'izay cours voalohany nataontsika izay. Izay mahatonga ny hoe haka fotoana mihitsy isika zany na dia marina fa misy olana kely ny micro fa afaka mamaky zany maka fotoana isika azahoana ny hoe inona tsara zany resantsika aloha tamin'ny heriny tamin'ny lasa telo taoriana herinandro lasa teo. Dia inona koa zany zavatra fahitasika. Ozy Rabi Benjamin Vital hoe ny anavahana dia anisan'ny fanafody anamboarana ny atao hoe kaasy na ny fahatezerana. Ken marina izay ary izay no hitantsika amin'ny tohin'ilay fianarantsika eto fa ny zavatra nianarantsika tamin'ny herinandro lasa teo. Misy zavatra nianarantsika tany. Nanao sary izay mihitsy nanazavana nazavana an'ilay niditra tao amin'ny tsipirina Benjamin Vital mikasika an'ilay hoe olona anankiray hanao azo na antsoina hoe nefesy. Inona ny zavatra tokony ataony aloha azahoana ny hoe zay fa mandeha tsara ny nefesiny na activer ny nefesiny. Inona no hitantsika tamin'izay? Shalom shalom. Maheno aloha zao hatramin'izao ataoko mafimafy kely ny volume fa maheno. Raha ohatra ka afaka amboarina kely indray aloha. Ohatra nidina tampoka indray ilay feo. Tena lavitra be.
eny le izy a fa lavitra be le feo. Iny maka fotoana mihitsy ika tsy afaka mihena tsara. Ino tiako tenenina amin'izay hoe betsaka TCM ataontsika miadana satria izay le izy. Mila reto zavatra reto a tsy hoe ianarana dia tonga dia mamaky fotsiny dia maka page anankiray hafa indray dia ianarana sy ny sisa sy ny sisa. Araka ny tenenin'ny Rabbi Chaim Vital tany amin'ny fampidirana voalohany, fampidirana ny hoe introduction ny hoe akdamatso voalohany iny hoe betsaka hozy izy a ny zavatra azoko ambara azafady tsy hoe zavatra ambara hoe ny zavatra resako anatin'ity boky ity hozy izy a raha ohatra ka mamoaka zavatra anankiray za dia fantaro fa arivo mbola misy arivo ambadika an'izay dikan'izay vakiana le izy fa fantariny fa tokony tsy mijanona eo tokony manokatra boky hafa hoe inona daholo le concept resahany ary reto io zany efa manampy hoe reto daholo zao ny concept tokony fantatrao fa betsaka TCM afaka ampiana amin'ny kidve Ari na ireo soratry ny Ari Akadosh izay ireo olona nampianatra azy betsaka TCM le maître moa zany izay antsoina hoe Ari Akadosh betsaka TCM. Mbola andrasana ihany betsaka TCM ny message na message natao na vocal mety daholo. Sorry. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem toda raba Rabbi Chaim Ishai. Izay ilay hitantsika tamin'ny herinandro lasa teo. Toda raba. Izay. Tsy fantatro na ino anatin'ny vidéo anatin'ny live ny valitenin'ny Rabbi Chaim Ishai fa averiko ilay izy zany. Hozy izy a Rabbi Chaim Ishai hoe raha ohatra hoe nianarantsika tamin'ny herinandro lasa teo dia hoe mila manao aloha ny antsoina hoe tiponia midot na fanamboarana fahitsiana ny antsoina hoe toetra tsara. Fa ny toetra moa zany fa hoe toetra satria midot antsoina hoe toetra. Rehefa hoe izy hoe tovot tsara na rahot ratsy. Dia mila manao an'izay fanamboarana izay izy alohan'ny azahoana activer ny antsoina hoe nefesh yesodi fa tsy nefesh yehudi araka ny tena lazanao tao anatin'ny vocal. Dia vita iny ho activer iny dia moramora amin'izay zany no manatanteraka an'ireo tariag mitzvot iny atao hoe tariag mitzvot ilay telo amby folo sy eninjato didy izay napetraka Shem ho an'ny zanak'Israely.
ho an'ny Israely be zata shame. De iny no moramora kokoa mahazo an'izay, de rehefa azo zay zavatra zay rehefa atao ary tanterahana manaja ny fomba dikan'izay sady tsy mandika lalàna tsy mandika fady. Reny reny am'izay no azahoana activena zany mandeha am'izay resona hoe nefesh sirli. Ary hitantsika am'izay fa rehefa active izy zany nefesh sirli ary tsy manakana an'le fahazavana ao anatin'ny antsoina hoe nefesh sirli satria ina le fahazavana anatin'ny nefesh sirli le anarana Hashem Yudke Vavke. Ka rehefa active iny de inona ny zavatra mitranga sady misy fahazavana zany satria ny Yudke Vavke mila fatarina amin'ny manomboka zao fa fahazavana zany fahazavana orot. De mivoaka le orot, mivoaka le fahazavana de satria zany ao amboniny antsoina hoe nefesh sirli misy ny antsoina hoe nefesh yesodi. De nefesh yesodi no ahitantsika an'le hoe toetra tsara sy toetra ratsy ary ny toetra ratsy no mandrakitra an'ilay fahazavana tsy mivoaka eo amin'ny vatana satria ny eo amboniny nefesh yesodi am'izay zao antsoina hoe vatana na gofo. De zay le resantsika tamin'ny herinandro teo hoe lasa teo hoe zay le code na le secret sody amin'ny hoe Moshe Rabbeinu tamin'izy nidina avy nandray amin'ny tablety anankiroa, tablety Torah avy any Har Sinai na ny tendrombohitra Sinai, de nazava be hozy izy nitareny tena feno hazavana mitovy amin'ny masoandro. De zay le code inona dikan'izay efa vitany Moshe Rabbeinu zany antsoina hoe tikone amidot na ny fanamboarana ny toetra indrindra toetra ratsy zay mandrakotra ny fahazavana io. Ary tsy vitan'izay fa dikan'izay koa Moshe Rabbeinu zany efa naactive ny nefesh sirli na dikan'izay nanaja ary nanaraka ny reo 613 mitzvot. Vita iny de nampiny Rabbi Chaim Vital hoe efa activenao zany zay ny nefesh rehetrarehetra. De miakatra indray anao dingana anankiray hafa satria misy dingana efatra ny antsoina hoe fanahy amin'ny rehefa mianatra amin'ny tsambarateny Torah misy dingana efatra. Nefesh ny antsoina hoe fanambany iny fa iny zany fototra. Ao ambonin'izay antsoina hoe roar, ao ambonin'izay antsoina hoe neshama, ao ambonin'izay antsoina hoe chaya, de ao ambonin'izay misy antsoina hoe yechida anankidimy tsy hoe efatra. De vita hozy izy zay zany nefesh azonao de miakatra indray anao amin'ny roar. Roar koa hitantsika fa misy zany antsoina hoe roar yesodi de roar sirli. Amin'ny fotoana iny koa ny roar yesodi ao no fanaovana ny antsoina hoe esek batorah na manokana fotoana tena ianarana Torah ary tsy aovaova mihitsy zay fotoana zay fa tena hoe mianatra Torah ary tsy vita ampianarana Torah fa iny amin'ny dingana efatra Pardes na Pshat, Remez, Drash, Sod. Ho an'izay tia fantatra an'izay manasa anareo zany mijery an'ilay cours teo aloha Shari Kidusha fa 7. Vita iny, tsy vitan'izay hozy izy. Rehefa tsy vitanao zay zavatra rehetra zay de miakatra indray anao izy zany voalohany indray aloha active ny antsoina hoe roar anao de miakatra indray anao dingana anankiray neshama. Ao anatin'ny neshama koa misy antsoina hoe neshama yesodi, neshama sirli. De ao anatin'izay koa ahoana fomba famoahana zay zany hoe neshama zay hoe kavanot ny mitzvot rehetrarehetra nareo adidy rehetra zay tokony atao miaraka amin'ny kavana. Ina antsoina hoe kavana fomba fieritreretana fomba ino zany hoe mieritreritra na intention ao anatin'ny saina rehefa manao an'ilay asa ny mitzvot moa zany. Beza Hashem reny aiza ny ahitana an'ireny intention reny rehefa mianatra sod satria zay no fototra nireo mitzvot rehetrarehetra zay ataontsika. De tsy izy moa Rabbi Chaim Vital moa zany tsy nakatra tany amin'le dingana roa sisa tavela hoe chaya sy yechida na de ny tena izy teo koa hoe marshavot satria marshavot amin'ny dingana eto dingana fahaefatra fa tsy ny tena izy ahoana nanaovana an'izay satria ny tena marina ny eto ny akamaroany olona eto olona miaina am'izao fotoanantsika zao nefesh ihany ny azon'jareo ary tsy vitany hoe nefesh fa nefesh eo amin'ny ny azontsika moa zany atsika hoe nefesh yesodi satria ao misy toetra tsara sy toetra ratsy ny fihetseham-po emotion. De ny olona zany farafahakeliny active zay zavatra zay nefa izy mbola tsy mahavita ny active ny nefesh sirli akory satria mety mbola tsy nana misaina miaraka amin'ny fihetseham-po emotion fa tsy misaina miaraka amin'ny fahendrena.
Eza tashena. De dikan'izay zany tena be dia be raha mijery fotsiny raiky an'izao tontolo izao. Tsy hoe ny juif rehetra fa ny olona rehetrarehetra farafahakeliny manana ny fesy Yesodi. Fa efa miditra amin'izay tsika ohatra hoe misy juif amin'izay zany na hoe tenenina zao izy hoe juif orthodoxe. De nefa izy miteny za tsy mianatra sôdy zany fa zavatra mampatahotra zany fa aloha tena fantatra daholo ny base rehetrarehetra. Ny dikan'izay hoe mianatra mpisaty ny Tanakh sy ny Mishna sy ny Talmud sy ny sisa. Fa rehefa manaraka any vao miditra amin'ny antsoina hoe sôdy na tsiambaratelo ny Torah. Inona dikan'izay? Tsy activé mihitsy ny roahany. Tsisy roa. Tsy vitan'izay na miteny koa ny juif anankiray. Za tena sôdy fotsiny, sôdy no tena izy fa zany mpisaty zany tsy mila miditra amin'izany, zany lalàna zany mianatra lalàna hoe inona sy hoe mianatra alachot, tsy miditra amin'izany fa ny sôdy no tena izy. De any amin'ny spiritualité sôdy eny, Baruch Hashem, inona dikan'izay satria tsy mianatra ny dingana efatra, tsy activé ny roah. De amin'izay fotoana zay zany efa miaina zay ny isan'ny olona hoe amin'izao fotoana zao miaina eto amin'ity tontolo ity misy ny antsoina hoe roah. De nefa tsika raha mbola miakatra indray anatin'izay dingana zay hoe misy zany hoe anisan'ny olona hoe manactivé ny roahany. Firy ny olona manana antsoina hoe neshama. Inona dikan'izany? Efa mivavaka na manao mijiva rehetrarehetra izay atao anatin'ny Torah, be kavana, fa tsy tonga dia tenenao ohatra hoe orisanatsika tamin'ny farany teo hoe sheakon mivaroa. Tsy fantatra hoe inona ny kavana, inona ny zavatra mitranga rehefa miteny an'izay teny izay. Inona ny chodim na ny chodim atao sy ny sisa sy ny sisa. Dikan'izay rehefa tsy manao an'izay tsy activé koa zany ny voantsoina hoe neshama. De zay amin'izay fotoana zay miaina ihany koa ny isan'ny olona hoe atao saina amin'izao fotoana zao miaina eto amin'ity tontolo iainantsika ity hoe manana antsoina hoe neshama. Ary tsy izany teny an'izay fa zay koa anisan'ilay tenen'ny introduction Rabbi Chaim Vital afaka miverina any amin'ny koro tany aloha fandraisantsika zay be atao saina. De zay zany averiko izy fa zay mila fatarina ny zavatra miafina ambadika ny fa maninona antsika mifototra zany zao anatin'ity hoe resaka midot satria hitantsika zany zay ny dingana sy ny tanjona. Fa verina amin'izay tsika zao amin'ny antsoina hoe midot satria mba ho activena tsara amin'izay zany aloha ny nefesh antsoina hoe Yesodi sy nefesh sikhli. Inona dikan'izay? Tikone amidot. Baruch Hashem. De tohizana amin'izay zany zao. Élément feu hitantsika teo efa natenena be Chaim Ishai hoe mifandray amin'ny antsoina hoe kaas gava na ny febrebona sy ny fahadezerana. Inona amin'izay zany zao ny élément anankiray manaraka. Hitantsika ilay élément antsoina hoe afo, esh. De ny élément manaraka ozy izy. Yesod aruach menu nimshach dibur hanikra tseha betela lidvarim she'en ba'em tzorer klal o nafshi o gufani. Inandray ozy izy ny élément manaraka antsoina hoe roah zany antsoina hoe rivotra. Io élément io izy no anatin'io rehefa ratsy rehefa tafiditra ny antsoina hoe toetra ratsy na midot raot de inona ny zavatra mitranga anikra mifandray amin'ny antsoina hoe dibor na fitenenana. De inona ozy izy ahoana fiantsoana an'izany fitenenana zany rehefa hoe ratsy le antsoina hoe roah na rivotra. Tsiha betela, inona dikan'izay? Miresaka foana, tsy mijanona mihitsy, tsy mitsahatra mihitsy ny vava fa miresaka zavatra ary tsy vitan'izay ozy izy. Betela, tsy ino moa zany en vain. Miresaka fa tsy manamboatra zavatra, tsy manampy le izy, ohatran'ny hoe tsisy ilaina azy. Miresaka tsy haiko na hiresaka fa tsy haiko le valiny, tsy haiko afaka soratana angambany. De zay ozy izy, de tsy vitan'izay le devarim she'en ba'em tzorer, miresaka zavatra tsisy ilaina azy, tsisy ny ilaina le resaka teneny ozy izy. Klal o nafshi o gofi ba'em tzorer klal. Tsy zavatra mihitsy ozy izy ny tzorer zany ilaina azy.
ary eo na hoe anampy zavatra rehetra mba hoe farafahakeliny izy mba hoe manampy le dingana antsoina hoe nefesiny ny zavatra teneniny fa na dia amin'izay fotoana zay izy zavatra resahana io dia tsy manampy na eo amin'ny nefesiny na le fanahy voalohany izy atsika iny na eo amin'ny vatany tsisy fahampiana mihitsy iny zany zavatra zany ohatra fa tsy teny aza manao an'izay tsony fa ohatra resaka zava-poana na tsisy dikany zay toedato-daraba zay antsoina hoe sikha betela dia ohatra hoe resaka zany tonga mifanena amin'olona zany dia miresaka manahoana dia hoe tena mafana zao ny andro zao na miresaka momba ny toetrandro hitanao zany fa le resaka dia raha miresaka dia fiainan'olona sy ny sisa sy voaiditra amin'izay sika zay ny antsoina hoe tolodota ohatran'ny hoe zany hoe miresaka zavatra superficiel fa tsy zavatra tsy manampy mihitsy amin'ny resaka fekaran'ny fanahy ino izy hoe toldotem arbaa ary ny taranaky ny toetra ratsy antsoina hoe sikha betela io na miresaka zava-poana moa zany zany misay anakefatra ozy izy inona dia zao izy izy vehen le daber hadnef izay ano zany miflaté olona manome ohatrany hoe zany lasivety raha afaka soratan'ny Rabbi Mishay iny antsoina hoe lasivety mandoka mandoka angamba raha tsy diso zay mandoka olona inona dikan'izay misy olona zany tena zatra hoe mpandoka tonga izy tena anao tena olona mahay anao tena olona feno fahendrena feno manana hasina manana hery mandoka anao zany le olona izay zavatra zay izy taranaka ny antsoina hoe sikha betela na toetra ratsy mandoka olona zata sena dia inona koa faharoa hoe o shkarim taranaka faharoa ny milaza lainga ny olona mpandainga tsy milaza ny marina fa ovanina ny zava-misy dia mba manome anazy manome avantage anazy zany dia ohatra ataontsika izy dia inona izay zavatra zay raha hitasika fa misy fandraisana antsoina hoe gava daholo satria ny olona anankiray zao raha hoe zatsan'ny hoe voaloka dokan'olona dia miakatra ny gavany miakatra ary zay le tenintsika teo io mampirehitra n'le afo raha hitasika fa misy fandraisana le élément zao ohatra zany misy olona anankiray manana n'le toetra ratsy antsoina hoe avy amin'ny rivotra dia misy anankiray koa nefa manana n'le toetra ratsy antsoina hoe avy amin'ny afo dia vao miresaka zany le olona dia inona ny zavatra mitranga rehefa ampiana ny rivotra dia miredareda ny afo fa raha ohatra ka mafy be koa ny rivotra dia mety maty le afo satria aloha voatsitra an'izay fa zay zany hitantsika fa misy fandraisana le izy ina dikan'izay raha ohatra ka dokafana le olona feno gava dia vao miakatra ny gavany dia inona koa ny fahatelo lashon ara na ny resaka ohatra hoe radika amin'izay lashon zany fitenenana ny teny ratsy fa amin'ny dikany hoe lashon ara io sady hoe miteny ratsy izay hoe tsy tafiditra ao anatiny izay fa lashon ara ohatra hoe miresaka miteny zavatra ratsy mikasika ny olona anankiray na mikasika amin'ny communauté anankiray na mikasika amin'ny firenena anankiray raha vao miteny zavatra ratsy manaratsy toedato-daraba manaratsy io tsy misafidy hoe olona ve ny aratsianao sa mety miresaka anao hoe communauté anankiray aratsianao zany koa anisan'ny lashon ara zany raha ohatra hoe tena fantatrao fa izay le olona resana misy alahot lalana be dia be mikasika ny antsoina hoe lashon ara na fanaratsiana moa zany fa Bezat Hashem io taranaka toldot ny anisan'ny taranaka ny antsoina hoe sikha betela na le toetra ratsy izay mifikitra amin'ny élément antsoina hoe rivotra dia ny farany ozy izy ou le galout shevahav labriut le hitgadel bifnehen ary ny fahefatra ozy izy ny olona manambany ny teny ambanina ozy izy ny olona azahoany miakatra mametraka ny toerany
tenany amin'ny toerana avo. Olona mpanambany olona zany dikan'izay ina dikan'izay hoe verina ihany le antsoina hoe gava. Tena mifandray tsara zany le hoe ny olona le fitenenana zavatra mivoaka mivava sy le mampiakatra ny ego na ny febebony ny maha izy azy. De hitantsika zany zao fa ny olona de karazana olona hoe raha ohatra ka mbola tsy vita zany ny antsoina hoe tikonia midote na ny fanamboarana ny toetra tsarany ka izy nefa tonga tamin'ny toerana antsoina hoe mpitondra mitarika de voalohany indrindra inona zavatra ilaina amin'ny olona mahay mitondra amin'izany toerana avo zany mahay miresaka. Tena ilaina ny olona mahay miresaka. Maninona? Satria activé tsara koa zany amin'le roarany. Mahay izy mahay mandoka izy rehefa tokony dokafana ny olona. Mahay mandainga izy rehefa tokony mandainga ny olona ary zay zavatra zay tazantsika tsara mihitsy amin'ny sehatra politika tsy ao Madagasikara fa eran'izao tontolo zao. Satria ireo politisiana no miakatra amin'ny sehatra hoe hitondra ny vahoaka. Inona no tenentsika teo? Miandry anao any tsy vitan'ny antsoina hoe gava, hiakatra ny gavanao satria dokafan'olona na mahazo an'ilay hoe manana hira anao dia mihevitra hoe anao ny ambony olona rehetra rehetra. Faharoa, ampianarina mihitsy ny politisiana miresaka. Miresaka ahoana? Miresaka amin'ny langue na miteny hoe zao ny zavatra ataontsika nefa tsy vita ilay izy, langue dikan'izany. Na moramora koa ny teny rehefa misy an'ilay hoe parti gauche droite sy dia ambaninany any amin'ny parti anankiray. Ary tenenina mihitsy zavatra rasy rehetra, tenenina lâchons ara tafiditra ao. Tsy tia ireto boky reto. Dia tsy vitan'izay koa izy fa fanambaniana. Dia izay ilay efatra. Zay zany anisan'ny zavatra tandremana koa zany. Tsy vitan'ilay satria sady manambony ny tena tafiditra amin'ny antsoina hoe gava no mahay miresaka, mahay mitondra. Aloha avela amin'izay fa misy fanontaniana zay loatra amin'izao. Shalom shalom Abi Yehoshua, tsisy olana hitako ny mesagenao. Dia ndao ara tohizana. Élément anankiray hafa indray maim, yesod maim na ny fototra antsoina hoe rano. Inona indray ny toetra rehefa io rano io tafiditra amin'ny antsoina hoe midôtra haute na ny toetra ratsy dia inona ny zavatra hoentina antsoina hoe élément rano maim. Meno nimshar dibur anikra hamaim mimeno ta'avat ta'anugim. Zao izy izy ny élément rano dia mifandray amin'ny antsoina hoe ta'ava. Inona antsoina hoe ta'ava? Fafinaretana. Ta'anugim ary ny plaisir. Zay. Resaka hoe fafinaretana eto amin'ity tontolo ity sy ny plaisir rehetrarehetra moa zany. Ny ta'ava plaisir ta'ava eny fafinaretana ary ta'anougy mitovy amin'ilay hoe onek shabat plaisir ny shabat plaisir koa zany izany zavatra zay. Ki ken mayim matsmihim kol mine ta'anoug. Satria ozy izy maninona ozy izy zay zavatra zay antsoina hoe plaisir zay ozy izy no fandray amin'ny élément antsoina hoe rano. Satria ozy izy mitovy amin'ny fihetsikan'ny rano ozy izy ny fihetsikan'ny antsoina hoe fafinaretana moa zany na plaisir. Inona dikan'izay? Ny rano ozy izy dia matsmihim. Inona dikan'izay? Matsmihim kol mine ta'anoug. Petraka to fanontaniana inona dikany hoe matsmihim? Ampiasao ny dictionnaire ity nazika eto izy. Dia hitantsika tsara hoe dikany. Ny rano izy izy là c'est bon. Satria
Magnino zany ny dikan'ity? Ay, tahaka ny rano izy izy manome, ohatra ataoko adika ohatran'izay ilay izy. Ny rano izy ilaina azahoan'ny zavatra anankiray mitsiry. Inona dikan'izay? Ny zava-maniry. Fa rehefa hoentina amin'ny antsoina hoe alalan'ny plaisir na ny fahafinaretana izy dia ny rano misy code be ambadika eo fa lasa aleo ataontsika kely zany. Dia ny rano koa izy mampiakatra foana ny plaisir fahafinaretana. Maninona? Raha ohatra ka eo antsika tokony manokatra boky fa besalaiza maloha atao amin'izao randrahosina. Ny rano rehefa tsara ilay izy, amin'ilay côté antsoina hoe midôte de vote, dia mifandray amin'ny sefira antsoina hoe chesed na ny manao asa soa, chesed. Dia rehefa ratsy kosa ilay izy hozy izy, voalohany indrindra, dia iny mampitombo anao izay tava rehetrarehetra na ny fahafinaretana, plaisir rehetrarehetra anananao dia vomay mitombo ary tsy mijanona satria ny rano anatin'ny vatana. Eo amin'ny 70% farafahakeliny ny vatan'olombelona rano fotsiny. Dia izay mahatonga ny hoe io tandremana tsara koa anisan'ny toetra ratsy mila ezahana tazomina tsara. Araka ny teneniny Rabe Chaim Ishaq, rehefa feno rano be loatra izy dia lo ny farany. Ie, rehefa be dia be loatra. Ary izay raha ohatra zany ka misy olona anankiray tafiditra amin'izay toetra misy anatin'ny toetra zany misy an'izay hoe rano ilay izy dia tena sarotra aminy miady amin'ilay toetra ratsy antsoina hoe fahafinaretana. Iny moa zany mikasika ny fahafinaretana. Ilay fahafinaretana tenenina kely. Ny fahafinaretana rehetra azo eto amin'ity tany ity, eto amin'ity tontolo iainantsika ity, amin'ny tany fandalovana, araka ny tenintsika malagasy. Ity tontolo ity tontolo andalovana fotsiny. Fa eto feno antsoina hoe zavatra rehetra misy fahafinaretana. Iny manomboka amin'inona? Sakafo. Ny olona tia sakafo. Tsy mahavita mifehy tena rehefa hoe misakafo fa tsy maintsy mihinana dia ohatran'ny tena sanatria ho vaky mihitsy ny kibo. Dia tafesika mihitsy efa vitan'ny sakafo. Tsy vitan'ny sakafo fa miaraka amin'ny sakafo koa ny zavatra sotroina. Rehefa hoe misotro alcool dia tsy mitsahatra mihitsy na misotro ireny soda ireny hoe coca sy ny sisa dia tsy mahay mijanona mihitsy. Dia fantatra zany fa misy ilay tava mahery, tsy vitan'izay fa ny firaisana ara-nofo koa, ny fitiavana amin'ny lehilahy, fitiavana vehivavy dia ny vehivavy koa fitiavana lehilahy. Ilay firaisana misy an'izay. Ireny koa plaisir eto amin'ity tontolo ity. Raha ohatra isika miresaka an'izay jerena fotsiny ny zavatra iainantsika amin'izao, amin'ny sosiete iainantsika amin'izao fa fototra amin'izay zavatra izay. Sakafo dia ny plaisir ohatran'ny hoe dans le sens hoe iny resaka mikasika ny tena, ny vatana. Ohatra misy pub zao hoe pub olona hoe mivarotra tomobile. Dia inona asiana vehivavy eo akaikiny, inona ny findindrany vehivavy sy tomobile satria fantatrao fa iny manome anao an'ilay plaisir. Dia mahavita anao ohatran'ny hoe misy tsy ohatrany fantatry zareo ilay olona manao pub tsara ny hoe inona ny zavatra m'attirer attention, maka ny sainao. Rehefa anao mandehandeha eny an-tokotany dia mahita an'ilay pub any dia hitanao ilay izy dia tonga dia mitodika alohanao dia vao hitanao fotsiny izy dia mipetraka ao anatin'ny saina izay ny hevitra. Dia inona tsy eo anao mividy an'izy fa mipetraka tsikelikely dia raha ohatra anao zany mandalo be dia be eo alohan'izay pub izay dia mipetraka ilay zavatra. Izay anisan'ny étude izay mantsy nanao étude neuropsychologie dia misy koa mikasika kely amin'ny neuroscience. Dia misy sampana antsoina hoe neuroscience, antsoina hoe neuromarketing. Inona dikan'izany? Ny scientifique anaty antsoina hoe neuromarketing azafady dia mianatra ianaran'ny zareo ny fomba fonctionnement ny ati-doha ny olona, ary tsy ny olona anankiray fa ny masy. Hoe rehefa asianao an'ity hira ity izao anatin'ity magasin ity dia jerena voalohany indrindra inona ny eo amin'ny ati-doha, inona ny région activée miasa amin'izay fotoana izay.
dia iny amin'izay ezahan'ny zareo hoe raha piko fofona anatin'ity toerana ity dia zareo efa miakatra ny inona zany hoe ny isan'ny olona miditra amin'ilay toerana. Ary sy vitan'izay efa atiako an'ity loko ity na asiako an'ity re zany mampiasa n'inona ireo sens anankidimy. Zay ny fototra. Inona antsoina hoe sens anankidimy ireo no mifandray amin'ilay hoe émotion na sensation, zavatra gâchis, plaisir. Dia rehefa reny misy paramètre ataonao lalaovinao dia fantatrao amin'izay jerenao amin'izay fa miakatra amin'izay ilay olona lasa vao miditra anatin'ilay magasin dia mividy. Dia ilay olona zany mihevitra hoe satria izy nanapa-kevitra, izany tompony tenako, izany vidy teny hoe izaho hividy an'ilay zavatra, fa tsy izay mihitsy. Ny tena marina ny zavatra rehetra anatin'ny magasin io, ny éclairage, ny jiro apetraka ao, ny fofona rehefa miditra ao, ny muzika rehefa ny zavatra henonao anatin'io dia anao dia efa influencé zay. Nanao an'izay étude zay zany fa najanoko izy satria tonga dia inona zany hoe nazaraiko eo fotsiny tantara hoe zany tsy hoe fanambanina fa ohatran'ny hoe fitondrana olona tsisy ohatran'ny hoe tsy eritreretina hoe olona ilay izy fa zavatra mpividy, consommation zany olona mpividy. Fa inona zay tiako tena amin'izay ny société rehetra amin'izao fotoana dia ireo zavatra efatra ho hitantsika ireo no lalaovina azahoana tondranan'ny be sy ny maro. Dia iny zany ta'ava na ny fafinaretana. Loisir koa io, zavatra ilay hoe sy hita fa anao tohizana ilay izy fa somary miavaka kely amin'ilay sujet, amin'ilay zavatra ianarana. Inona hozy izy? Betoldotav arba'a azafady mahina ligzol mamon azafady izy moa zany tsika zao shtaim toldetem shtaim anankiroa izy izy ny taranaka ny antsoina hoe ta'ava na ny d'autre ohatry mifikitra amin'ny rano. Ahenda désir fanirina. Efa misy olona zany hoe mandeha za mba mahita zavatra any ivelany dia maniry manana an'ity za manana niriko zany mba hoe manona zany zara tsy mahazo ny zavatra iny. Tokony mba tiako iny hoe tomobile iny, tiako iny téléphone iny, maniry fanirina. Henda vokatry n'ilay rano anatiny zay. Dia ligzol mamon havero dia ishto vehol asherlo dia it aneg bahem. Satria tsika tsara izy dina koa ny vokatry n'izay hozy izy dia lasa mangalatra iny ny volan'ny namanao ary tsy vitan'ny volan'ny namanao sy ny vadiny hozy izy. Tirisa ny vadiny sy ny arenan'ny namanao zany tena marina zay ilay hozy izy. Dia hola shero sy ny zavatra rehetrarehetra izay ananany. Dia aneg bo satria anao hozy izy dia nienvier, tsiririsa-n'ilay zavatra ananany. Fanombohan'ny reny zany hoe fahafantarana zany zao fa misy olona hoe mangalatra ny dikan'izay satria ao anatiny ao misy aloha ny antsoina hoe élément afo, élément rano hoe misy fanirina, misy fanirina ao anatiny. Dia ny fanirina iny lasa mivadika action, mivadika fihetsika rehefa avy eo. Satria rehefa maniry ianao nefa tsy manana an'ilay ohatra hoe moyen fividianana azy dia inona zany solution, inona ny zavatra vahaolana anisan'ny vahaolana ananao anankiray hoe mangalatra na zay zany efa tena hoe ka anankiray zay fangalarana ao anatin'izay toetra ratsy antsoina hoe ta'ava na fafinaretana. Dia inona koa izy ki yekane bahavero asherlo satria hozy izy tsy vitan'izay dia kan at ary tsy vita zay zavatra zay hozy zany dia inona koa ny taranaka ny antsoina hoe ta'ava faharoa dia antsoina hoe jalousie na ny inona zany fialonana hafa fialonana.
mialina zay koa le izy satria tsy anananao le zavatra fa hitanao any amin'ny olo-kafa dia mialina am'zay anao le olona hoe misy an'izay feloana zay dia manova ny fihetsikanao rehefa mahita ny olona iny. Fialonana koa izy ki iekane mba havero satria izy izy te hoanana ny zavatra ananan'ny namany izy. Zay koa toetra ratsy zay anatina antsoina hoe élément antsoina hoe rano. Cher l'eau mamono rare ve kayotse le hita anegbo satria izy namany indraindray amin'izay fotoana zay maniny izy miala satria hoe namany izy manana zavatra maromaro kokoa noho izy, manana vola kokoa noho izy, na ny tranony izy tsara kokoa, na manana tomobila, na manana zay zavatra tsy anananao zany dia tonga dia iny voalohany indrindra manomboka amin'ny hoe faniriana zany maniry azo an'ilay izy. Satria tsy azonao le izy na misy fotoana misy fotoana anankiray zao amin'izay dingana zay na izy mandeha amin'ny fihetsika ratsy antsoina hoe fangalarana na tsy manao an'izay izy fa inona ny zavatra mitranga lasa mialina an'le namany izy. Hitantsika zany fa ny fanombohan'ireny fihetsika ohatran'izay avy amin'ny antsoina hoe tahava na ny fahafinaretana na hoe tsiriritra zavatra material ara-material fa tsy vitan'izay koa fa eto izy milaza hoe vola fa tsy vitan'izay izy hoe izy to ny vadiny ina koa dikan'izay ny firaisana mitsiriritra vadin'olona na mitsiriritra zavatra hafa tsy anananao. Zay zavatra zay anisan'ny taranaka ny toetra ratsy antsoina hoe tahava na fahafinaretana na ny zavatra rehetrarehetra misy eto amin'ity tontolo ity. Raha tsy voafehy zany ny olona anankiray tsy mahafehy an'izay dia manjary manao an'ilay adultère zany izy, adultère voalohany resaka rehefa amin'ilay hoe firaisana na mangalatra na mialina olona. Zay le toetra ratsy anatin'ilay fototra antsoina hoe mahima na rano. Dia zay zany izy telo zay ny fahefatra amin'izay zao ny toetra ratsy fahefatra dia mifandray amin'ilay élément antsoina hoe afara. Afara zany vovoka fa eto izy nadikan'izareo hoe earth na tany satria vovoka moa avy amin'ny tany. Inona indray zany izy ny toetra ratsy izay tazana ao anatin'ilay élément antsoina hoe tany na afara. Vovoka aloha azonao hoe vovoka. Yesod ha-afar mimeno midata ha-atsivot behol pratav. Ny olona ozy izy ny élément io izy ny élément antsoina hoe tany rehefa amin'ny ilany antsoina hoe ratsy na midôtra na toetra ratsy dia mitarika ny olona lasa malahelo lava. Malahelo atsivot behol pratav ary eo amin'ny ohatran'ny hoe alahelo fa eo amin'ny karazany rehetrarehetra. Bitol DTM ahad anankiray fotsiny izy zany taranaka ny antsoina hoe alahelo. Dia ha atsilot le kayem atora ve amitzvot mipne atsivoto al hasagat kinyane havle haolamaze. Inona ozy izy ny anton'ilay olona anankiray ohatra hoe malahelo satria raha ohatra ka adikako amin'ny terme amin'izao fotoana dia zay ny antsoina hoe dépression. Olona satria izy mahatsapa misy zavatra tsy ampy izy ao anatiny, misy zavatra nataona zavatra iainana dia tsy ampy dia manjary malahelo. Zay ny antsoina hoe atsivot ary zay izy toetra ratsy zay voalohany indrindra. Dia inona izy bitol DTM anankiray ny taranaka anankiray fotsiny dia hoe satria le olona malahelo satria tsy mianatra iny le kayem hatora tsy mianatra Torah ozy izy le olona. Inona dikan'izany na tsy ampy zany ny spiritualité raha ohatra ka hoe adika fotsiny satria ao anatin'ny Torah misy ny antsoina hoe lalàna marina fa ao koa manome spiritualité na ny tontolo tsy hita masina izy. Zay koa zany anisany hoe amitzvot ary tsy vitan'ny spiritualité hita anatin'ny Torah fa ny mitzvot na ny fanaranan'ireo didy mitzvot zay ao anatin'ny Torah. Mipne itsivoto dia inona ozy izy satria ozy izy zany tsy manatra an'izay tsy mitrandraka an'izay zavatra anankiroa zay dia miezaka izy ozy izy ohatran'ny hoe satria fantany fa misy zavatra tsy ampy ao anatiny dia mitady an'ilay hoe tiano fenoina zany ilay zavatra tsy ampy ao anatiny dia inona ny zavatra fenoinana izy zavatra rehetrarehetra izay misy eto amin'izao tontolo ohatra hoe inona zany hoe lasa ohatran'ny hoe anaovantsika ity al sagat kiniana lasa te hanana zavatra be dia be ozy izy le olona
satria mihevitra izy rehefa manana zavatra be diabe zany dia hofeno le zavatra tsy ampy ao anatin'ny fony zany ohatra ataontsika hoe anatin'ny fony zany eo anatin'le fanana nefa reo a zavatra entina zavatra materialy fa tsy hanampy mihitsy izy a an'le vide na le zavatra tsisy ao anatin'le spiritualiteny. Dia zay zany mahatonga misy olona hoe ohatra hoe olona zao be vola nefa izy ohatrany tsy faly amin'ny fiainany, tsy faly amin'ny zavatra ataony nefa izy manam-bola afaka tokony hoe zay hoe mahatonga ny olona milaza hoe ny olona be vola tokony olon'izay farany faly nefa mila fantarina koa fa misy kôdy misy tantara ao ambadika an'izay hoe manana vola izy marina fa maninona izy tsy faly satria mihevitra fa ny zavatra materialy no anampy azy comblenany zany ameno an'ilay vide spirituel ka io izy teneny vokatry n'izay vide spirituel zay dia manjary zay misy an'izay dépression zay na toetra ratsy antsoina hoe atsivoto zay ilay izy amin'ny teny hébreu. Havalim haolam azeh وعلى يسورين هابئيم علاف بإنه سميح بخلقه بشوم دvar ty afaka anaovana kory ray na maromaro mihitsy reto zavatra reto satria inona izy izy teneniny eto misy koa izy izy a dia vokatry ny antsoina hoe atsivoto na ny alahelo dia izy izy o ala yisorina rehefa misy sedra izy izy mandalo amin'ny fiainan'le olona anankiray dia inona tonga dia latsaka ny moraliny. Inona hozy izy ny anton'izay satria tsy mahalala makasitraka ny zavatra ananany. Inona dikan'izany? Manana zavatra izy fa tsy hitany intsony le valeurany, tsy hitany intsony le lanjan'le zavatra ananany, veriny ny lanjan'ny zavatra rehetrarehetra ananany satria mitsandraka foana ny zavatra tsy ananany. Inona izay zavatra tsy ananany izay? Voalohany indrindra manomboka any amin'ny spiritualité, any amin'ilay hoe Torah, limody Torah sy mitzvot. Dia amin'izay fotoana izay hozy izy isorina raha vao misy hozy izy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany dia tonga dia malahelo misy dépression satria zay ilay izy tsy raha ohatra zany hoe inona zany tsy fanafodin'izay raha ohatra resahana eto raha ohatra ka fantatrao ny lanjan'ny zavatra rehetrarehetra anananao ohatra anao mividy tsy haiko hoe atoko hoe mividy tomobile dia hoe iny tomobile iny karakaraina satria iny azonao vokatry ny hoe asanao iny fantatrao ilay lanjan'ilay zavatra azonao dia tsy tokony tsy ampy tsidina amin'ny antsoina hoe malahelo fotsiny zany anao satria zavatra iny matoa izy anananao amin'izao fotoana izao ilaina ilay izy ny ilainao ary anampy anao fa satria very ny lanjan'ny zavatra rehetra ananana dia manjary tsy mahita intsony ny zavatra manampy antsika ilay izy ny tena marina dia tsy vitan'izay hoe tsy miresaka hoe sedra épreuve rehetrarehetra mandalo eo amin'ny fiainana izy ilaina ilay izy fa matoa isika tsy mahita an'ilay hoe ilaina satria tsy mahita ny lanjan'ilay zavatra ananana zay hozy izy rabe Chaim Vital sameha bekeko satria zay tsy faly amin'ilay zavatra anananao fa mitsandraka foana ny zavatra tsy ananana zay manohy mampahery an'ilay sentiment hoe manjary ohatrany hoe malahelo zay hozy izy bekeko sameha bekeko faly amin'ny zavatra ananako be shumë davar ary zay olona mora malahelo amin'izay hozy izy dia tena tsy faly mihitsy izy amin'ny zavatra manjoa anazy satria tsy hitan'ilay lanjan'ilay zavatra azony tena marina zavatra ananany gama eno lo tisba osher ary misy anisan'ny ino zany hoe taranaka an'izay hozy izy dia ny olona anankiray ohatrany hoe zay ilay izy hoe be vola ilay olona dia tsy mitsahatra mihitsy mividy zavatra mividy ohatrany hoe mi-accumuler zavatra be dia be satria mihevitra izy avy amin'ny hoe mahazo zavatra maromaro anatin'ny fiainana izy dia afaka zay alahelo anatin'izay nefa izy tena hoe vide spirituel na tsisy spiritualité tsisy Torah tsisy tsy ampy moa zany ny Torah ohatra hoe zay no resahana dia ezata shiny dia inona koa gam iso lo tisba osher tsy mitsahatra mihitsy ozy izy manao zany hoe efa manam-bola izy efa manana zavatra tsy mitsahatra foana mividy satria zay ilay izy tsy ampy tsy mety ilay zavatra shalom shalom ok afaka tohizana ty mitohin'izay zay zany aloha anao ary atao ajanona eto aloha izy fa zay zany ilay
hitantsika zany zao le fototra na élément anankiefatra izay mitondra rehefa tonga amin'ny ilana antsoina hoe rà na ratsy dia manome toetra efatra, toetra ratsy anankiefatra izay misy ao anatin'ilay nefestra antsoina hoe nefestra iesodia na le fanahy fototra. Iesoda zany fototra. Dia iny zao no mila fantarina aloha satria alohan'ny mila fantarina aloha le aretina. Dia inona le aretina? Le hoe toetra ratsy. Zao zany tsika manana an'le hoe fototra anankiefatra ny toetra ratsy rehetrarehetra izay misy ao anatin'ny olombelona rehetrarehetra. Tsy hoe juif, tsy hoe musulman, tsy hoe mainty, tsy fotsy, tsy hoe mainty no tsy manana ny tiana, tsy manana fa ny olona rehetrarehetra dia vita avy amin'ireo élément anankiefatra ireo. Aish, ruach, mahim, afar na afo, rivotra, rano sy vovoka. Dia hitantsika fa ireo rehefa amin'ny ilany ratsy dia misy ny antsoina hoe gava ka asy izay mifandray amin'ny élément antsoina hoe afo, iny antsoina hoe gava gaz, ny fahatezerana sy ny fiheboheboana. Dia manaraka an'izay ruach indray ny rivotra, inona ny ao anatiny ao? Rehefa ratsy ilay izy dia misy ny antsoina hoe sikha betela na firesahana natsotsika anazy teo jereko le valitenin'ny Rabbi Mishay. Ahoana moa natsotsika anazy teo? Le resaka angambany teneniko hoe mifandray amin'ny zavatra mivoaka amin'ny vava. Iny dikan'izay firesahana, fanambaniana olona, sheker na fandaingana, manambonimbony olona. Iny moa teo? Izay moa zany nahitako an'izay. Mandoka, zay fandokana olona sy ny sisa. Dia iny ny anatin'ny le élément antsoina hoe rivotra. Dia anankiray le fahatelo indray zao élément antsoina hoe rano na mahim, ao indray ny resaka hoe ta'ava na plaisir, fafinaretana izay mikasika ny sakafo, mikasika ny fananana, mikasika ny firaisana ara-nofo. Zay zavatra telo hoe plaisir izay misy eto amin'ity tontolo ity tokony ampidinina. Fa rehefa tsy midina ilay izy dia io no élément na toetra ratsy ananan'olona. Dia ny farany amin'ny afara le hoe ny olona malahelo lava na dépression izay vokatry ny hoe misy zavatra tsy ampy ao amin'ny spiritualité-ny. Izay mahatonga ny dépression. Ary io tsy ho sitrana mihitsy raha ohatra ka hoe mividy zavatra be dia be, manam-bola anao dia mividy an'izao dia faly anao nefa rehefa avy eo tsy faly intsony. Manino tsy faly intsony satria tsy ireo mihitsy no hanampy an'ilay olona tsy ho alahelo intsony satria misy zavatra tsy ampy ao amin'ny spiritualité-ny. Iny izay Torah sy mitzvot. Dia hitantsika zany fanohitra amin'ireny toetra ratsy anankiefatra ireny. Misy koa zany toetra tsara anankiefatra fanohitra aminy. Iny le toetra tsara anankiefatra zao maka ohatra ny tenen'ny Rabbi Mishay teo hoe ny toetra ratsy antsoina hoe fiheboheboana sy ny fahatezerana dia mila mianatra zany ny olona ampiakarina ny antsoina hoe fanetretena, anava na être humble. Zay zany ohatra zao amin'ny côté toetra tsara. Tsy mametraka ny toeranao avo anao fa fantatrao fa any aloha any amin'ny farany ambany zay no tenen'ny Rabbi Mishay. Rabbi Vital, Rabbi Mishay. Hoe avy aloha mihitsy anao hitsan'olona. Zany tsy midika hoe aloha anao hitsan'olona izy fa anao zany no mitondra an'izareo dikan'izay. Ary zay rehefa fandraisantsika hoe amin'izao fotoana ny filoham-pirenena, tsy izy ny filoham-pirenena, izy any amin'ny toerana avo any. Fa izy tsy izy no mitondra. Na tena marina tokony fitondrana ny vahoaka zany mitovy amin'ilay nataony Moshe na Moïse. Ahoana? Izy ao anatin'ny Torah tenenina hoe olona faran'izay manetry teny indrindra eto amin'izao tontolo izao. Anava, inona dikan'izany? Izy no mitondra ny zanak'Israël avy ety ambany, mampiakatra. Fa tsy izy ny any ambony any milingilingy irery any fa tsy hoe ny vahoaka zany ety ambany, tsy izay mihitsy ny fitondrana. Ary nefa zao dia mivadika izay fitondrana izay. Ny politisianina indray zao ohatran'ny hoe ny vahoaka zany fidy an'izareo fa rehefa avy eo safidy zareo dia any ambony any. Fa ny vahoaka ety ambany. Tokony ny olona mpitondra tokony ireo ny ety ambany tazona mitondra ny vahoaka rehetrarehetra.
zay fotsiny zao élément anankiray fa mbola hitantsika koa zany hoe ino daholo ny élément tokony antsoina hoe midaoty tao vote na toetra tsara izay mifanohitra amin'ireo antsoina hoe midaoty rahoty na toetra ratsy hitantsika tamin'ity. Mesaka Shem janonay teto zany izy dia misy fanontaniana. Mesaka Shem raha ohatra ka tsisy fanontaniana, Baruch Hashem, Baruch Adonai Elohim Elohim Amen, tודה רבה רבי חיים ישי סי נפנקלינה אמבולמורי, תודה רבה. ניסיתי נביא? תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה كوها ربي أين تודה רבה ربي يوشوا أو فيسبوك تודה רבה הרבנית נאיתה ג'פרש תודה רבה לכולם أم منارك جاي לילה טוב מסטו תיקרית